toy izao indray ny vaovao azo ifampizarana mahakasika ny fivoaran'ilay rivo-doza GEZANI amin'izao fotoana izao. Ny sary azy tamin'ny zanabolana aloha dia efa manamarika fa any amin'ny distrikny Toamasina voalohany zany no misy ny ivon'ity rivo-doza ity amin'ny tanjakana Cyclone Tropical Intense hatrany izy, zany hoe mbola ao anatin'izay rivotra sy ny orana izay hatrany zany ny faritra atsinanana amin'izao fotoana ifampiresahantsika izao. Ny rivotra miaraka aminy somary nahitana fianana nefa naizana zany satria dia nidina hatrany amin'ny 70 kilometatra isan'ora izay rivotra izay, misy tafiotra hatrany amin'ny 700 kilometatra isan'ora manakaiky ny fohibeny. Ny raona miaraka aminy dia efa manomboka mipaka ihany koa any amin'ny faritra loatra mangoro amin'izao fotoana ifampiresahana izao hatrany, ka ny lalany moa dia mizotra miakandrefana hatrany izy zany makivaky ny voatany mandritry nyty alina ity, ary any amin'ny androny lakamisy vao maraina izy no tombalana mivoaka ranomasina any amin'ny faritry menabena any amin'ny tapany atsimony faritry melaky. Manoloana izay rehetrarehetra izay dia miova toy izao ny filazana loza mahakasika an'ity rivo-doza mahery-vaika GEZANI ity. Filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny faritra atsinanana, ny any amin'ny faritra Analanjorofo, Alaotra Mangoro, Analamanga ary ny faritry Betsiboka. Ny filazana miloko mavo loza manambana kosa ho an'ny faritry Vakinakaratra, ny any amin'ny faritry Bongolavy, Itasy ary koa ny any amin'ny faritry Melaky sy Menabe. Foana ny filazana loza ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny any amin'ny distrikany Befandrina Avaratra ary ny any amin'ny distrikany Mandritsara. Izay zany no mahakasika ny filazana loza tamin'ity alina ity amin'ireo toerana izay navoaray an'izany moa zany dia entana hatrany mba anaraka ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana. Eo ihany koa ny vaovao izay mivoaka avy eto amin'ny sampandra famantarana toetriny ny andro moa manome ny tsara ho fantatra mahakasikasika an'izay. Dia izay indray aloha ny azo naroso tamin'izao fotoana izao.